ambony membre en gouvernement miady amin'ny secteur rehetrarehetra sy izay rehetra ratsana sy sampana eo ambany fiadigina. Plus ny olona ao an-dapa manao tsinitsinina malilikilika mieritreritra fa rehefa ao anaty lapa izy de izy ny tena mahay politika, izy ny tena matazona an'le fanjakana, ka ny olona ety ivelany tsisy dikany na de manohana an'le fanjakana aza de maniliky olona tsotro zao, kanefa tsy mahavaolana sur terrain ary tsy mahasamy fanarika akory ny amin'ny mpanohatra amina débat samihafa. Zany ny olona ao anatin'io lapa io manodidina ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. De ny olona ny député zay ny ara-dalana amin'ny fitondrana teo aloha rehefa nitranga ny 73 député niaro mafy amin'ny fanjakana Andriamatoa Rajaonarimampianina no mijoro miaro an'le fanjakana indray amin'izao fotoana izao, fa tsy nahavita niaro azy fiza no miteny fa nahavita niaro ny président Rajaonarimampianina député mila vonjy. Mialatsiny a namako akaiky be mba miresaka amiko any député Nicolas fa mety ao anatin'izany koa izy. De reny nefany no mijoro miaro an'le fanjakana. Misy tale kabinetra ray koa amina ministera ray koa eto miezaka manao communication mafy miaro amin'ny fanjakana, nefa reny tsisy mpanao combien ao anatin'le lapa ao anatin'le fanjakana. De neny amin'ny base kivy tsisy mandeha amin'ny zelonina. Efa fantatry le base le fikanantitra amin'izao fotoana izao. Inona le fikanantitra? Modomena vary kely, modomena koveta kely, modomena menaka kely, modomena kely siramamy, miala sirika kely e. De mody anaovana spectacle de ozy mibazitra. Nga atakalo ny vanille tsisy mpividy zany ny spectacle nataonao mahazo tatitra tsika fa misorganiser ny opérateur ny vahoaka any amin'ny faritsy Sava iny. Toto tany tsy misy mamerina ny andro rajoelona tsony eo amin'ny fanjakana. Satria amin'izao fotoana izao tsisy mpanao combien vanille. Ary fantatr' izy ireo iza nahatonga an'izany vanille potika zany. Hatramin'ny opérateur tonga nahazo seza ao anatin'io fanjakana io. Manao clin d'œil mody manao populisme amin'izao fotoana izao. Any amin'ny tambajotra sosialy ihany mizarasary sisy. De ny ekipa mpiara-mitolona an'le fanjakana 2009 efa tsisy tafiditra tsony ao anaty vahatrin'le vala, efa tsy ao anatin'le lapa. Namorona ekipa izy 2018-2019 reny koa nefa efa betsaka ny ala. Zay tenenantsika hoe efa tsy tafavoaka tsony le fanjakana ambony gouvernance tsy mandeha amin'ny zeloniny misy amin'izao fotoana izao. De inona mbola eritreretana? De tonga amin'ny tenin'ny député fetra ty Tanindrazan'Androany namoaka an'izany fa tsy ho lany zany tsony reo nanao maziara, sauf mazy fois 2 zany na okare zay resantsika zay angambana. Angala bato reo ka saika anambarany tonton Mota teo ny am'le bureau de vote fictif. Ka raha mametraka reo folo isaky ny district, zay mantsy no mampamailo atsika. Raha folo isaky ny district ny bureau de vote fictif mila apetrahana fanontaniana zany amin'izay firmarina anisan'ny fokotany. Donc à partir anisan'ny fokotany tokony ho fantatra anisan'ny bureau de vote. Fa hatramin'izao manjavozavo nisan'ny bureau de vote. Le tablety ara moa 5000 tablety tsy nasahana be afokotany raha teo. De apetratsika le fanontaniana raha mahavita reo bureau de vote folo isaky ny district 119 ny district eto Madagasikara. Ka raha misy 400-500 électeurs 500 000 zany efa alabato tsy tanono ambonin'ny ketrika jugement supplétif. Mila mampamailo atsika zany rehetrarehetra zany, sauf hoy afa-tsy fa raha anao maziry eo hoe anatotona vola, anao spectacle, ny artiste anaovana spectacle io efa miandry fotsiny fa ampitady eo satria betsaka ny tsy faly amin'le zavatra mitranga de ho sahirana. Zay ny antony mahatonga anay foana manentana antsika hoe manana finoana ndao sa ary mijoroa fefakaiky ny faharisen'ny mpanjakazaka ary efa andalam-pandresena isika amin'izao fotoana izao, satria tsika mihitsy matoky fa zay miaraka amin'Andriamanitra dia manana ny marina ary ho mpandresy hatrany. Efetaka aketo ny député fetra. Miaraba député. Miaraba namana faniry mpanetana
mahafinaritra ary eo anatin'izay koa no an'loran'ny araba ho an'ny namana rehetra atao anivon'ny orinasa tserasera MBS ny radio Mada zay miara-misalaha mifampitanana zao fandarana miara-manonjy zao. Torak' izany ihany koa dia tsy hainy tsy hanao kopakopa-tanana ho ana namana mpanaraka ny fandaharana mpiara-mitolona izay mba nangataka ary niensisika mafy mihitsy ny amin'ny anaovana kopa-tanana dia alefatsika ny kopa-tanana ho an'ny Selson eny Anosy be eny sy ny mpanaraka an'izao fandarana miara-manonjy zao. Ao anatin'izany ihany koa nareo anontoliary zay mbola nanamafy an'izany raha avy nitsidika anareo izay kopakopa-tanana ary fampahirezana sy fankasitrahana tamin'ny fandraisana anay tany makasitraka anareo avy any atsimo andrefana rehetra any. Torak'izany ihany koa ireo zokiolona izay amin'izao fotoana izao iaran'ny Atsojay iaran'ny fanenana karama nefa navita be teo amin'ny fiarahamonina sy ny orinasa dia mampahery anareo ary manao kopa-tanana ao anatin'izany fampahirezana izany fa araky ny tenina manao faniry teo hoe tsy ho ela itsony tsy haharitra itsony zao ka dia manana finoana sy fanantenana fa tsy haharitra sy fanjakazakana sy fampahoriana vahoaka fampahoriana zokiolona fampahoriana ray aman-dreny ataon'ny ambara fa manana fahefany zao. Ao anatin'izany ihany koa ny tonga dia ampidirako ny resaka satria tonga dia vavany ity fa be deaibe ny maro ny zavatra tokony fampiresahana ary ataontsika manodidina ny resaka politika ankapobeny sy ny sosialim-bahoaka no tena ho resahantsika. Raha ny tranga sy ny andavanandro ny malagasy dia tsy mila tsony ambara nefa tsy hainy tsy hiteny azy ny amin'ny hoe ory ary mampalahelo ny andavanandro ny malagasy maro anisa amin'izao fotoana hitenenantsika izao. Tsy mitsahatra miakatra ny vidim-piainana zany dia antony maro satria resaka ara-toekarena zany resaka tsy fahaiza mitantana zany mitotongana ny fari-piainana sy ny fahefamividy miena na ny fisotrondronono zokiolona araky ny resaka tany am-boalohany tao anatin'ny kopa-tanana tsy mbola nisy zany teto amin'ny tantaran'ny firenena hoe na ena izany fisotrondronono raisiny ny zokiolona izany. Ary zay no anomboako an'ilay izy nanaovako fampahirezana ho azy ireo teo satria raha nanatona anay ireo zokiolona mitondra ny porofony amin'izany dia hoe 2 alina ariary ny fisondrotan'ny fisotrondronono raisin'izy ireo tamin'ny taona lasa 2 alina ariary hoe 20 000 ariary tonga ny volana janoary atairana moa zany miarapaka ny alahelo sy ny rehetrarehetra nanao hoe na enany fitondram-panjakana sy ny fanjakana 3 alina ariary zany hoe mbola latsaka 2 alina ariary ho arina tamin'ny taona lasa ny vola raisin'ny mpisiraka an'izany fisotrondronono ho an'ireo zokiolona. Tena mampalahelo dia nanozako azy dia hoe manambola ve ty fanjakana ity sa ahoany tsy arak'ireny tenin'ny prime ministre efa nresaka an'izany namana faniry sy ireo nandalo teto. Tena misy vola ve andriamatoa prime ministre efa tsy ara-dalàna prime ministre efa nahazo carton rouge nefa dia mifikitra eo ambony kianja mifikitra eo amin'le fitantanana n'le gouvernemanta ary feore ara dia hoe ohatrany misy mihitsy ao ary teo ohatrany misy zany araky ny angom-baovao namana faniry ohatrany misy karazany endrika chantage ao ataon'ny sasany amin'ny filoha-pirenena hoe député sa za ny antemira-pirenena sa ny gouvernemanta ny prime ministre sa ny ohatrohatran'izany zany ve le hoe fitiavan-tanorazana dia zay no hitondrako ny resaka ny ao anatin'ny hoe sahirana ny vahoaka ho iaho teo tena mitotongana tanteraka ilay toe-karena dia ny fiatraikany zany any amin'ny vahoaka dia miakatra le vidim-piainana tsy zaka itsony lay vesatra zay le fiakaran'ny vidim-piainana zay ory ho a le vahoaka teo zay ny teniko teo ory le vahoaka inona no ataon'ny mpitondra fanjakana eo anatrehan'izany ary hiteny mihitsy eto satria misy olom-boafidy tsy resaka itsony ny ireny toyany na ny akony reny toriteny nataon'ny mpitandrina teny tsonjombe ireny fanaizanana zany dia ho resahantsika mihitsy mahakasika an'ireo lay raha hitako tao amin'ny gazety reo ve ny cerveau an'Andriamatofoloha ao ny gouvernora ao lay ministry ny tompon'ny haino manjery-panjakana lay misoratena ho tompony haino manjery-panjakana milaza zay tiany ambara ao amin'izany sy ny mampiasa izany arak'izay tiavana azy ary ao lay solom-bavambahoaka zay binôme koa eny amin'ny boribory tany fahadimy aloha tomboko amin'ilay faran'izay le resaka ozy izy faniry teo hoe manana finoana manana fanantenana
fa tsy ho mandrakizay ary tsy ho lava be itsony izao fahoriana menjady amin'ny vahoaka malagasy fa nefa na eo anatrehan'izany mila mandray andraikitra isika rehetra tandrifa izany tsy ny vahoaka tsotra ihany ny tiako ambara eto satria raha atomboka amin'ny raharaha misy teny amin'ny boribory tany fahadimy dia voalohany indrindra aloha ary tena akasitrahana na ny anivon'ny mpitandro filaminana ny anivon'ny fitsarana raha nandray ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina mifanaraka amin'ny rariny sy ny hitsiny sy ny fahamarinana tonga dia anitsy manao hoe nanasazy ireo mpiara-miasa akaiky anisan'izany ny filoha-lefitry ny fokotany Ambatomaro marina mety mbola tsy definitiva lay definitiva na hoe tanteraka lay fanasaziana fa ny tiako ambara fotsiny aloha dia isaorako ny fitsarana ary anetanako ny hafa rehetra isan'ambaratongany amin'ny mampanara-maso anay amin'ny masolo-mbavam-bahoaka manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny tenanay dia mampirisika makahery ary makasitraka ny fanapahan-kevitra ny raisy ny fitsarana nanameloka ireo olona atao hoe irakiraka zay mpiasa eny anivon'ny fokotany avokoa ary manao toy izany reo fokotany 7 eo anivon'ny boribory tany fahadimy satria inona no nataony nanakana ny fampiarana didim-pitsarana nanomboka ho iato satria fa nyresako teto zay namana faniry tamin'ny fandalovako teto tamin'ny herinandro lasa nanakana nytarihana Andriamatoa solombavam-bahoaka na Ivra Olidinina ny fanakanana ny fampiarana ny didim-pitsarana zay nampandresy nay tompo-tany dia ny fefeniny taniny fa nitongava ny tontona n'Andriamatoa solombavam-bahoaka niaraka tamin'ireo le akolitan'ireo dia nravany ny fefin'olona zay natsanga nefa didim-pitsarana ho iato eo mbara tonga voalohany fitsarana ambony ary cassation mpandrava-didy any amin'ny fitsarana tapony dia nivoaka tamin'ny fahavalambin'ny folo ny volana teo ary raha nahatsiaro itsika nahatsikaritra fa efa nivoaka tao anivon'ny gazety la gazette de la grande île tsy maninona fotononiko izany fanazavana sy firesahana momba an'izany ka ny zavatra tiako atongavana dia izao mbola miverina amin'ny teny namana faniry teo hoe tsy ho ela itsony dia hiezaka anova sy andray andraiky tsika rehetra ary ho sakanatsika amin'ny fomba rehetra ho toherintsika amin'ny herintsika rehetra ny fanapara-pahefana ny fanaparana tsy fahazakana voninahitra sy ny tsy fahazakana fofombola ny fijabahana amin'ny andraikitra tsy nomeny tsy ny faritany lalam-panondrenana ho azy ireo na gouvernour izy na solombavam-bahoaka izy na olom-botendry izy na minisitra satria izany ny zava-nisy teto misaotra nareo no amin'ny fitsarana tena tehaka izay hoe na voasazy ny filohan'ny fokotany averiko ndray mandeha filoha lefitry ny fokotany Ambatomaro sy ireo olona mbola fanampiny anankiroa ary mbola misy ny hafa ho avy toraka izany ihany koa mitodika aminareo mpitandro filaminana samy solombavam-bahoaka izahay samy nanana ny olona ny fidy anay zay sy le solombavam-bahoaka andresahako teo zay mpanara-diny fitondrana sady tompona andraikitra voalohany TGV eny amboribory tany fahadimy fa nanao defi tamin'ny teto izay ary ndresahana mana faniry hoe tsy sahana ireo olona ireo rehefa tena samy solombavam-bahoaka isika samy mitondra feom-bahoaka isika andao hifanatrika are andao hifanatrika isika andao hiady hevitra andao asehon'ny vahoaka hoe ianareo milaza fa reto ny zavatra nataonay dia reto ny mety dia izay laza aminareo koa hoe ireto ny tsy nety nataonareo dia tokony ho ahitsy fa tsy sahany ireo olon'ireo tsy misy samy fanatrika satria mitovy raha kategoria ny resahana marina hoe raha totondro ny fanaovana mety tsy mitovy zany raha resaka lanja fa ity no ampiasaina vafa samy manana io samy mieritreritra fa hiaro ny tombontsom-bahoaka hitondra ny feom-vahoaka andao hifanatrika ara dia izay zavatra zay no tena tiako iverenana hoe ory mpitandro filaminana raha ny angom-baovao natao avy any na mpitandro filaminana io na olona niara ny tsindry azo lena natao ny lay solombavam-bahoaka izay nanereny mbola averiko etenany koa anereny ny délégué amin'ny boribory tany zay tsy misy idirany lay resaka anereny ny ramatoa chef district ijoro tereny hiaraka amin'ny ijoro eo ary ny tenitenenany foana nanao hoe ny antso azy mihitsy ny filoha-pirenena hoe tsy azo ampiary ny didim-pitsarana io ilay solombavam-bahoaka no niteny an'izay jereo amin'izany le fandikan-dalàna sy fanitsakitsahana lalam-panorenana sy le atao hoe fisaraha-pahefana ny antso azy ony tamin'ny sivialina ny filoha-pirenena hoe tsy azo ampiariny io didim-pitsarana io ray aloha ambony lavitra noho ny fahefananana ny filoha-pirenena zany didy voaka ny fitsarana zany aloha miverina mianatra indray Andriamatoa solombavam-bahoaka na mamaky
lalam-panorenana sy ny lalàna sy ny andraikitra faritany lalam-panorenana fa tandrify atsika zay anankiray de ny loza tao anatin'izay a de ozy izy ngiasy olom-bavambahoaka amy 9 alina ozy izy ny atso any filoam-pirenena fa tsy azo ampiary ny didim-pitsarana io ny zavatra mampomena fa amy folo ny apitsiny iny vo tonga ny olona niaraka tamin'ny tondra mpitandro filaminana satria didiny fitsarana ao a didina voaka ny fitsarana zany nentin'le olona taratasy pirofo eny ampelatanany fomba ahoana moa mpaminany nga lay solom-bavambahoaka no afantatra satria amy 9 alina ny teneniny fa ny antso azy ny filoam-pirenena tsy azo zany ny fomba hitantanany retolony reto ny firenena nanatao aza ny teny tany am-boalohany hoe tsy verenako ny teny atsonjombe boribory tany fahadimy ihany no resahako satria reo le cerveau an'ireo ozy le gazety voaka isan'andro ny tononoko teo ihany dia anangotsy ny izy any aminay a any amin'ny boribory tany fahadimy am'izao fotoana hitenenantsika zao nanomboka tamin'ny herinandro taoriana n'ireny toriteny nataon'ilay mpitandrina teny atsonjombe hoe manangotsy ny izay a ho fanesorana ho fitakina ny fanesorana ny mpitandrina ny toriteny io anesorana azy tsy ho mpitandrina ilay solom-bavambahoaka io manao an'io zavatra io a eritreretinareo am'zany zany no hitaizana sohatra ratsy omena lay malagasy sy lay vahoaka sy lay taranaka hoe solom-bavambahoaka mpino jesosy mamonjy a dia mpitandrina FJKM nandritra n'ilay fanompom-pivavahana fitondranam-bavaka fangataham-pitahiana ho an'ny filohan'ny FJKM sy ny fotoam-piasana 3 dia mandraitsiraisina lay solom-bavambahoaka hidirany daholo zay tsy tokony hidirany rehetra eny fa hatrany ampitandro filaminana satria raha araky ny angom-baovao de teny be tongolo zany a no natsonyreo olon'ireo lay olona nazo fandresena ho iateo nazo rariny tany amin'ny fitsarana lay olona ndray no nitazominy zandary tao tam'zany nefa manana didim-pitsarana lay olona de ngiasy olom-bavambahoaka niditra meloa fampiresaka tamin'ny commandant brigade tao izy ny sahijo reto hiteny amiko fa tsy mariny zay nge teny any am'sy boribory tany fahadimy satria mahazo vaovao satria solom-bavambahoaka de mampita aty le olona zay zany le tiako atongavana teo hoe mijoroy anareo na fitsarana toizo na izy io na iza na avy aiza na inona frehany rehefa nanao ny tsy mety a fantatrareo tsara zany fampiarana ny lalàny zany a na iza ho iaho na iza raha hita nanao ny tsy mety a de anareo a no mitsara izany a araka ny conscience anareo a ka na solom-bavambahoaka na sanatry iny zany ny tenanay satria flagrant délit igny zany namana faniry a intervention miresaka amy aloha fo adiny ray latsaka kely a amin'ny tompona andraikitra mpitandro filaminana lay ranamana solom-bavambahoaka io de mivoaka avy any izy a dia voatazona ilay olona ampiatra didim-pitsarana efa nresahako te ty fampatsaivoka atsika mpanaraka ny fandarana ny antony voalohany ho iateo nanaovanay siny fa marina ny amby manaraka ihany ko tao anatin'ny daoly de hoe iny le motion de censure na fitsipaham-pitokisana ny andriamatotsay Kristian sy ny gouvernement tatariny dia hoe anjaranao andriamato prime ministre ny manara-maso amin'ny fampiarana ny didy avoaka ny fitsarana ny didim-pitsarana nanao ve ianao tsy resahako tsony tsy fahaiza mitatana sy ny tsy kombakomba resaka volamena ny vadika via zay ianao no nanao ny intérimaire ianao tamin'izay fotoan'izay nanao ny intérim ianao teo nivo ministera nivoaka ny tatsy gadraina ny mpanamory atao an'izao sorry izay anton'izay aiza ho aizy zay am'izao tsika miteny zao aiza ho aizy zay ka de zay no antsona ataoko teo a ory mpitandro filaminana ory malagasy piray tanyrazana manana andraikitra nivo fitsarana aza manaiky itsony ny tsinitsindry ataon'ny sasany ny intervention ataon'ny sasany fa raha ny fijery ko azy araky ny lalàna raha flagrant délit ataona solom-bavambahoaka tsy ao anaty session izahay am'izao fotoana hitena an'izao a tokony ho voasambotra iny tokony tao de nitazominareo a zany solom-bavambahoaka zany satria didim-pitsarana no nitoeriny ary nareo sanatria nampitako seniny a nampiraisiny tsy kombakomba taminy a tao anatin'izany de mody hoe fiarovana ny ain'lay olona hono tsy mariny zany satria tsy navely hivoaka atao lay olona toy izany sy toy izany atsahatra ko aloha ny resaka ingasy solom-bavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny TGV IRD teny amin'ny boribory tany fahadimy fa ho toy an'izany ihany sy ny endrikendrika ny fomba fanaony reto mpanara-disy reto cerveau n'andriamatoa filoha andro rajoelina ireto de ny rahantsika nahita teny amin'ny lampany-kolontsaina lay fifidianana saika atao tery vaimanta le fiantsona ka nampifandramatra n'izy mianakavy tao tia mba verenjerena nge ny TVM na ny any amin'ny Facebook na ny any amin'ny YouTube zay mandefa ny zavatra iny fa dia
zao ny commentaire tao an'lay mpanolotra sy lay tsy nanolotra fandarana moa zany fa manao commentaire voao feo nanao hoe tampiralahina tanteraka no ny adin'ireo artista hevitra mahakasika ny resaka manodidina ny omda sy ny zo tokony histrahandrareo tsy marina velively zany ry TVM tsy marina zany raha matoa minisitra gidragidra totondry siopa sisany tsy nainga tao efa saiko tonga tam'izany no tao mihina fa nytany ambadika tsy ahoana afaka miteny ve namano ay ok efa miverina hony zany ny fifandraisana satria misy moa mifahatapahan-jiro zay efa tambavy sotro sy fa mahazatra atsika ka dia reventsika manja le izy a araka ny fitenin'ny tanora iverenako ny resaka teny amin'ny tranga omaly teny amin'ny lampankolontsaina ny tiako resahana matoa am'resaka an'izany dia tiapatsahantsika hoe zao le saritsary ny fitantanana zao no ohatra ny meniny any ambony zay netrerentsika ho ray aman-dreny fa raha nangataka mofo ianao a de vato ny men'le ray aman-dreny le nambara fa ray aman-dreny a anaty farankisosina asa tsy fomba fiteny moa ty fa mba foroniko fotsiny a fa tsy tsaroko le tena fiteny azy amin'ny teny malagasy hoe ianao ve nanantena hoe amalina sa mofo no mena de nefa bibilava no natolotr'ireo an'lay zanaka sarisary toy izany a no ataony reto mpitondra fanjakany reto zay milaza fa tsy bankiropitra amin'ny teny malagasy na tsy ao anaty bankroute zany ny fanjakana sy ny kitapom-bola mpanjakana dia makasika hoe ateo ny resaka omda ny zon'ny artista zay heritaona ozy izy tsy nisitraka izany zareo de idiran'lay politika ary idiran'lay ramatoa mitovy am'lay solombavam-bahoaka teo ihany zay kity anotanan'ireo olon'ireo zay idiran'ireo olon'ireo a dia mikorotana ambony ambany ny adiniko kely teo dia resaka raharaha Jesosy mamonjy zay finoana raha ny ary nylazainy ampabe masy moa zany a zavatra tsy nafeniny zany a zay arahan'ny Andriamatoa solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny zareo ampafantariko sy apatsaivoka atsika fa izy ny fototry ny olona io Jesosy mamonjy manera amin'ny Madagasikara io araky ny angom-baovao empelantananay manany izay ny PV manany izay ny firaketana tsoratra makasika ny fanisambato sy ny olana nitranga taoriana sy nandritry ny fifidianana zay hofilohan'ny zany fiangonana Jesosy mamonjy zany niditry ngarainy olana tokony hovavahany sampino taonivon'i Jesosy mamonjy zany fa niditry zoro lay mieritreritra azo justicie sy mieritreritra azo zoro dia raha ny vokatra azo ny voalohany a sy ny faharoa tam'izany fifidianana zany tamin'ny taona lasa dia vato roapolo ny elanelany roapolo hoy aho a ny elanelam-bato teo amin'ilay tonga voalohany a sy lay tonga tafiditra faharoa zany hoe marimarina kokoa dia 7040 ny azon'ilay voalohany na 77 dia 27 ny azon'ilay faharoa inona ny takin'ireo le olona zay tonga faharoa sy ny hafa rehetra nanao hoe averen'ny fanisana andao iresaka andao anao ifampidinika fa tsisy fovahany tsisy tsy vitany fampiresahana nga zay ny zavanisy fa niditra ngarainy niditra lay mpanakorotana niditra lay mieritreritra mana fahefana na solombavam-bahoaka tokony any amin'ny antemera-pirenena ihany izy no manana fahefana isy olo tenany vahoaka fa nidirany hatramin'ny raharam-piangonana io ny afarany tsy hiditra tsony amin'ny atsipriany a anjarantsika no mieritreritra bakio ny hatramin'ny préfet bakio ny hatramin'ny any anivo ministèreny atany zay ny zava-misy sahinareo mijoro Andriamatoa préfet raha diso sandratra ny resahako zany bakio ny mo chef district de tsy resahako itsony reny terena mijoro ohatry ny zazakely a eo akaikinao ta ohatry ny saribakoly tena mampalahelo a tena mampalahelo mba nanao an'izany ve ny tena anay samy solombavam-bahoaka tsika Andriamatoa député fa maninony zay tsy manao an'izay de maninony raha manao an'izay ny asantsika hoe ny anivony antemera-pirenena zay hatreo tsy manana fahefana ibaiky préfet tsika tsy manana fahefana ibaiky ministre tsika manara-maso ny asany mpanatanteraka no ataotsika fa tsy mampiditra président Fokotany manambana basy président Fokotany sady ekipanareo ihany mitory olona mandefa olona any ampitany filaminana managadragadra olona amitsirariny ary efa nanaovako antso teto zay mijoro ianareo zay natsapa fa niarany tsindry azo lena nataony ny olona toy izany tsy io rery a fa io lohany anisan'ny tena miariary ny zavatra fanaony mijoro sahi mijoro miady amitsirariny manana ny zonareo nareo manana ny zontsika tsika tsirairay avy fa aoka tsy ampitahorina amina resaka polisy zandary fitsarana lavo zao amina zavatra hoe tsy fitivikevitra ara-politika tsy fitovina firehana
no andefasana ny olona any amponja nisy zay tao am'tiako Madagasikara nalefa ny orangah tany amponja zavatra tsy nisy akory fa fiktiva satria ampisehoany hoe za matanjaka za manakery raha mafy be ndao io fanatrika ty amina latabatra ataovy amy TVM ataovy mivantana nday tsisy fanamboamboarana aloha alala ny vahoaka aoky zay fa ampy zay tsy misy anaiky tsony ny fanaovandrangaha my vahoaka toy izao ary tsy izy rery ny teneniko am'zany fa ho an'ny hafa rehetra valabla ho an'ny rehetra io na avy aiza na inona firehana misy azy zay ny mahakasika an'iny toy izay any koa ianao raha mato ministry ny serasera araky ny teniko teo zay mieritreritra fa tompony ty ainao manjery mpanjakana TVM masereny amity tompony fahefana ianao ny tompona andraikitra voalohany mampiasa ny DLC ao amin'ny primature ny atao hoe direction de la législation et du contentieux mitory zao karazan'olona rehetra na pisitona lakilosy io na ny fifanarahana rabarotra natao ny MBS tamina orinasa tseratsera zany hoe orinasa arabarotra anakiroa mifanaraka ty ambadika ty de idiranao de nirarahanao tsy andefy izany ny Canal Plus Star Times ary ny Parabole satria matahotra ianao afeninareo ezahanareo afenina ny zavatra tsy mety ataonareo tsy tianareo renin'ny olona sy ny vahoaka malagasy ny tsikera ataon'ny olona nareo tsy izahay mpanohatra ihany io tsy izahay tiako Madagasikara ihany io ho fanatsarana nge matoa zay mitsikery tsy mbola sany laza ianareo hoe inona ny tsy marina anankiray ray hoy aho tamin'ny resaka rehetra zay nataonay teto am'izao plateau amin'ny miara-manonja izao miandry izahay ray no angatahanay aminareo hoe ity zavatra ray nyteneninao ty andre matosolom-bavambahoaka faniry tsy marina ity satria ity ny zava-marina vonona izay fanatrika any am'zany naiza toerana sy fotoana tondronareo ka izay le izy hoe eo koa zany mbola nisy any toy ny resaka mahakasika an'ilay solom-bavambahoaka dia raha mato ministra reo moa zany le cerveau izy le gazety mpivoaka isan'andro ray zay fa maninona de manao an'izao nareo nge eritreretina toy ny ray aman-dreny efa tsy resaka tsony ny fampanantenana tsy vitanareo aloha ino hoany téléphérique flyover faripiaina vao mankany tombony asa fampiteny lalana sy ny rehetrarehetra zany zavatra tokony ny omanany zany raha mpitondra ny eritreritra sy manam-panahy ny omana ny tatana sy hitondra firenena fa tsy nisy zany ny fikojakojana faran'izay kely raha tsy nataony namana faniry vao mainka moa tonga ny cyclone dia ayayay lalana voantokanana voaviana asa aiza moa izy iny nasehon'ny olona tany amin'ny Facebook tany tonga de vita ao anatin'ny adiny roa ny ray andro potika lalana natao satria kitrano trano toy le tranonrodana maison de la culture sa inona moa des arts de la culture tany amindava tsy misy resaka hatramin'izao raha mato ministra ianao ny tompona andraikitra voalohany am'zany tsy kombakomba anareo sy fanomezana marché ny attribution na resaka tsena mbarim-panjakana io tompona andraikitra voalohany ianao ny mahakasika an'izay dia ny tena magaga raha to tsy vitako mantsy ny ohatrany mba namalina na ny hevitra satria nyvalin'ny raha mato ministra tao amin'ny TVM tamin'ny herinandro lasa nanao hoe ka izahay kosane de na izaho tenako zao raha mba manana noho ny gazetiko de manana ny radioko mifandriko mba ampidirina koa ao anatin'izany hoe tambazotrany satellite zany ny Free FM zay ny teliny izanino an'izany raha mato ministra izanino fa tsy tafiditra ao izy ny radio anao ny Free FM tsy ino an'izany ty zay fitaovana sy ny trano any amin'ny faritra raha moa ampiasain'ny radio zany jereva am'zany zany nge fandresahany teo ny vonira ampy zay le fampiasonany ampy zay le tena fieritreretana ny vahoaka ho tena bado sy tena jamba sy marenina efa tsy afaka ianareo efa tsy vitanareo nanatanteraka lay karazana vely rano sy fampanantenana aleo mangina inona ny tokony fampiresantsika am'izay ndo hitodikitsika makany amin'ny fanomanana fifidianana mba ho andraisan'ny rehetra anjara mba ho mangarahara marina arak'izay tratra ary tsy misy osoka tsy misy alabato araky ny fanodrin'lay mpitandrana sy ny toriteny zay nataony teny tsonjombe reny fa tsy aty amin'ny anina tiany hoe manangona sony manao an'izao sy zao asa tsy fanananareo fa fananana mpanjakana ary fananana imbonana ary firenena iarahamanany tia fa tsy anareo rery zay namana faniry dia ino ny fampidirana nataoko moa zany fa de rehefa vetsika asa efa ndresany namana faniry ihany mahakasika ny lahateny marintsika manakambara mihitsy am'ireny lahateny sy ny fanontaniana mipetraka amin'ny ho an'ny mpanarabavao am'izao fotoana zao ny ahiany zoky olona moa teo de tsy ahiatsony
fa efa niatra mihitsy zany efa niatra mihitsy zany hoe fianany fisotrondronono ny zokiolona 3 alina ariary a lasa 2 alina ariary sy zany raisany tamin'ity volana janoary ty a nanatonareo zokiolona maromaro miaraka tamin'ny porofo de resaka am'izay misy sika ay eo ara veriko any aminao no fitenenana zao manko député fetra totsika ping pong izy ty tanàna nabe ary tanàna nafinaritra fa tao anatin'ny zay mo za tsy tahitsony le fanjakana de monsieur daholo zavatra rehetra zao vokatry ny fantrana ve sa vokatry nina fa manjaka ny tsy fandripahalemana am'izao fotoana zao any Tomasina tena manjaka ny tsy fandripahalemana any Tomasina am'izao fotoana zao de angatantsika ny namana andry aloha zany andefa n'ity sary ity satria misy hetsika zany ampilaminana any Tomasina am'izao fotoana zao a de manohitra am'izay hoe tsy fandripahalemana zay de Tomasina mitady filaminana de angatantsika amin'ny andro le izy hito le izy mila sécurité tamatavy de manao akanjo mainty moa zany a de mampafantatra an'izay satria tena mazana be mihitsy ny tsy fandripahalemana ny Tomasina any de makahery mivaoaka ny Tomasina tsika satria miaino antsika ihany koa ny vaoaka ny Tomasina de mirahina miray feo amin'ny vaoaka ny Tomasina io isika ihany koa zany mba miakatra kely tsika sy député fetra satria tanàna nabe ihany zany karakory ny anarana akory jiaby Tomasina akory laly izy tsara be fa zany rehetrarehetra zany moa zany de hoy isika hoe tena makahery atsika satria saika isan'andro ny ataka amiarmé saika isan'andro zany ny eny anivony hoe fanendahana tifotra sy ny sisa zany de zay no tenentsika ny vakitrano sy nydrehetrarehetra de makahery mivoaka ny Tomasintsika de mirahina miaraka aminareo zany izaina de lavitra ty aza de engany ka hitady tena ahazo filaminana feno tahaka ny taloha zany tahaka ny talohany mivoaka am'izay tia nivoana amy 3 maraina amin'ny 4 maraina mandendeha eraky ny tanàna amy 12 alina vao mody avany am'zany hoe cuisa avy mandendeha any amy Pandora zany miodikodiny eraky ny tanàna mipetrapetraky eny amy bord rivariva tsisy problème fa ankehitriny tsy azo atao tsony zany député fetra tena grave ny zava-misy de zay ngamba mba tsara anaovantsika le fanohanana zay fa de fa zava-dehibe zay hoe firaisakina zay satria mijoro milahatra zany vaoaka ny Tomasina am'izao fotoana zao am'izay resaka fandripahalemana zay farany tondratsika devitra alefa ny andro eo le izy zava-misy manerina Madagasikara eto am'izay zany tsika le hijery ny faripahaizana ino moa zany mary pahalalana sy fitandremana ataon'leto mpitondra fanjakana reto ny amin'ny hoe atraiza no fomba hitantanan'izy ireo firenena satria zany ny zava-misy de efa fantatsika fa vanim-potoana fahavaratra rehefa manitsaka volana desambra tsika indrindrindrindra volana janvier zany fa ny sary rehetra alefatsika eto iandry dia manamarika zany fa de dobotra ny Madagasikara eo zany Seneso manao ny loza zany voajanahary zay fa eo ihany ko ny fahavaratra zany de angatantsika amin'ny andro androtsaka ny sary zao zany ny sary rehetra zay alefatsika eto zany de manerana ny Madagasikara no sary iodinatsika le izy de efa tafiditra any anaty trano na trano vato na trano aiza io manasasaka ny trano rehetrarehetra de ho resahako any aiza le tanàna fa alefa niandry tsikelikely antsika zany tahaka zao ihany ko ohatra zany ity zany zao raha sy diso aiza Morombe ve ty fa maro be zany ny fiakarana ny rano be marivo matitana zany am'izao fotoana zao iny miazo any voapensiny rehetrarehetra iny de miakatra koa de misy tsy afaka mandeha ity de tetezana eny Andramasiny ty député fetra Rahalamizavon'olona vonandehanantsika voatsela zay ary nazotsika olona maro be mihitsy makahery mivoaka n'Andramasiny tsika fa tena potika tanteraka mihitsy le lalana zany de zao zany zao ny tetezana zao hitatsika zao de tena sahirana nefa tsika nandalo tamo zany efa somary efa simba le izy fa tsy ampy le fikojakojanana tsy ampy le fiomanana tsy nisy la fikojakojana na betsaka amin'ny perte économique am'izao zany etsy Andramasina ty hitatsika ty ity indray zany de ny amin'ny lalam-pirenena fahaenina indray ty eny Anjenjea eny misy an'ty efa ratsy be ny lalam-pirenena fahaenina président Marc Ravalomanina ny tena navitany tsara tarehy be de tsisy nanao tsony tateorina taoriny fanonjanam-panjakana de efa lalana kely efa nitataina le lalana de io ndray
rava ndray le lalana am'izao fotoana zao de ohatrany hoe trottoir ohatrany trottoir sisa ny andehanan'ny olona de iny hitatsika iny a niotsaka potika tanteraka zany ny lalana zany de ito hitatsika ito ndray zany a de mahazo aty amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ity any amin'iny mahevatanàna iny zany a zao hitatsika zao de tsy azo ale tapaka zany lalana miazo any Mahajanga am'izao fotoana zao fa de transportement no atao raha ohatra ianao any Mahajanga ny vaovao azontsika zany de hoe 700 ny vongana voatabia ohatran'iny 700 ny ray any Mahajanga am'izao fotoana zao ny kapoka amin'ny vary efa misy miakatra marobe ny zavatra atrehandrehetra ity moa zany le nresantsika teo hoe etsy Andramasina ity zany hoe ambany de akaikin'le tetezana eny Andramasina no misy an'izao sary zao ny fijaliany lay vahoaka lay ministra moa zany de be théorie be mivoaka ny calendrier anamboatra route nationale tsika de zero ny de poule ny RN7 de jusqu'atrany amin'ny 2023 any koa dia ho vita daholo ny de poule amin'ny point noir rehetrarehetra ity ndray dia fianaratsoasambavy ty alefatsika ty raha ny vaovao fantatro aloha zany nahazo vaovao ihany hoe efa nisy nanampinampina tany izy ty zany fa zao ny fahapotehan'le lalana tsara tare satria tsy ampy le fikojakojana jereo ny antevon'lay tara sy lay vatokely tena matevina fa zay le zava-misy zany de io le hoe Andriamanitra hoa mampiseho an'reto olo reto hoe misy endrika tsy fahafaliana koa nge le izy amin'ny lafiny ara-pinoana moa fahafantaran-javatra ohatran'izany hoe mbola afaka iaina amina situation ohatran'izao ve le fanjakana de mitoy ihany tsika ito hitatsika ito ndray any Morondava ty miakatra ndray ny ranomasina satria lasa nge le CNSO de miveriny tena misy zavatra hafahafatry ny tsaiko zany mahazo an'le Madagasikara anatin'izao fanombohan'ny taona zao député fetra ity zany ary amin'ny centre ville moa zany ty fa akaikaiky ny alliance no misy an'ity zany any Morondava de mijaly le vaoka tena miakatra ny rano any Morondava am'izao tsika amin'ny teny zao miakatra ny rano any Morondava ny ranomasina ihany koa de araky ny sary hitatsika de fa manao ny ataony ihany ko zany ao anatin'izay hoe ratsy ny andro de le vahoaka ihany ko tena misedra ny tserany aina reo mpanjono tsy afaka miendrika satria sarotra tsy maintsy avotana ny aina zao ny endriky ny fijaliana zany zay andefasantsika ny sary mbola misy sary foana le fahasoaingakaingana iandry mbola Morondava ihany moa zany reny ty ndray moa zany de efa nahoraka be teny amin'ny lalam-pirenena manosangana zao ny zavatra hita manerana amin'ny Madagasikara zao nga ministra moa zany enjana be izy raha anondro lalana rehefa le mandeha ary amboarina sisy lalam-pirenena zao atao ohatran'izao de tsy hitanao hoe aiza le fivoarana izy de zao ndray zany hoe anamboatra route nationale secondaire atsika route provinciale sisisy vao tamin'ny conseil des ministres tamin'ny herin'ny androany zay no mivoaka inona no vitanao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra ary plus rehefa fahavaratra lafo ny koa fanamboarana ny lala ity voanokana ty eria Analavory any Fanja ty eria Analavory lalana pavé ato ndray le miady le député sy le gouverneur akoatrany le député sy le gouverneur ny Bongolava izao ndray ny lalana aty Analavory aty Miarinarivo moa zany aloha tonga de teneko any Miarinarivo any Fanjany zao enjana lizy fa zao volam-panjakana ny nanamboarana an'izao député fetra raha lamizafim-bololona de mirosy antsika le fahasoaingakaingana kely ihany fa mandeha ny fotoana ito zany de misy fitarainan'ny olona de niraisitsika mihitsy le izy io no nanoratra azy Ragovo mbola faritra vaky-nakaratra ve ireto commune reto Mandrarivo Ambatofotsy Ramainandro Valabetokana Atsapany Mahazo Vinanonony Andranomiady district amin'ny Faratsio de io hitatsika io tompoko ny lalana any am'izany district amin'ny Faratsio zany zao no mahazo an'le vaoka ny lalam-pirenena ny lalana provincial rehetra ny lalana interprovincial ny route communal naiza za aloha tsy hitanisatsoa ny eto Antananarivo renivohitra eto fa de tena zany de miteny an'izany tsika etrotrony miantso anefitra ngamba tapitra lizy ao amin'ny namana iandro eo député fetra mpanara-maso ny asan'ny gouvernemanta sady mandeha moramora ihany ny sary fa alefa ny andro moramora eo le izy mpanara-maso ny asan'ny gouvernemanta satria miakatra manko ny rano am'izao hitatsika zao naizanaiza zany akoatrany hoe fahavaritra lalina ratsy ty Morondava ty zao hitatsika zao midina tsehatra amin'ny mpanagazety fomba fijerinao an'le zava-misy amin'le infrastructure eto Madagasikara député fetra ny efa miariary toy ny tafika andrefa tanàna
toy ny vaiakandrina io zavatra io a dia inona sisa anao azambara manoloana an'izao fahavoazana zao miandry ianao miandry fotsiny isika hoe inona ndray ny fialana bala sy ny fanazavana tsy mitombona oentiny reto tompona ndraiky mpanjakana manomboka any amin'ny filoam-pirenena ny prime ministre ireo ministra isatsokajiny zay tandrify an'izao a tranga izao toy ny hoe ny covid-19 aneny na tonga atsika sahirana toy zao fa tsy misy tsy aran'izao raha ny firenena eran-tany ny ady any Ukraine angeny ny tena mahatonga an'izao fiakatry ny fiakarany ny vidim-piainan'izao de ho avindray ry zareo ho avindray ry manam-pahaizana hiteny hoe lay cyclone Senezo sa Seneso no antony zao zafady cyclone ny teto nisy an'izany Géralda zany ary voatsela nisy any Batsiray be deabe ny cyclone ny fandimby efa tokony ny omanana zany hoe amin'ny période tahaka izao a de misy ny cyclone satria tsy nisy fikojakojana hoy namana faniry teo ny lalam-pirenena ny lalan'andreny vohatra eny fa eto amin'ity reny vohatra Madagasikara ty ny orana voalohany a ny cyclone voalohany ny rivodoza voalohany tonga de apotika le zavatra nataoko totoa sy lay fotodrafitrasa tsy nanaovana fikojakojana na kely varavety aza de tsy gaga am'izao zavatra mitranga zao ny tenanay eo lefa na raha maso ny vola nefa raha miresakitsika ny volana mahakasika ny fifidianana mahakasika ny fanodikodinana ny fanomezana ny kitrano an-trano anatin'ny fanomezana tsenambaro-panjakana ny kitoto iaho teo mitovy amin'ny tanysaiko teo le tranobe ny kolotsaina zay nyrodana nefa tsy nisy orana tsy nisy rivotra tany morondava zay nitondroko tompona andraikitra voalohany raha mato ministry ny sera satria tokony nisy fanadiadiny zany tokony andehany amin'ny bianco zany fa nisy fanomezana zavatra kitrano an-trano tao anatiny zany rehetrarehetra zany ny vola tsy nandeha tany amin'ny tokony ho alehany ka averiko indray mandeha aoka kosa efa mampilaza mialoha izahay za tsy miteny mampitandrina tsisy ino an'izay lohazainareo teo hoe ty cyclone ty ndray nampitotonga na nitoekarena tsisy ino an'izany eto fa zany cyclone zany efa nisy hatramin'ny tantara hatramin'ny fahagola tany fa tsy hoe tamin'ny fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina vao nisy zany cyclone zany ay ary tsy mbola nisy ny teny zany cyclone misy masina metra-pantany zany raha tsy ministra koa tamin'ity fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ity zany rehetrarehetra zany tsy mampimihitsony le izy ary aza rebirebena le vahoaka aza badona fa efa mantra efa ory efa malahelo lay vahoaka zay no azoko ambara amin'iny namana faniry hoe aoka mihitsy lay fialana fanoliana andraikitra any amin'ny cyclone ndray zao fampitehany fotodrafitrasa zao fa ianareo mpitondra de tompona andraikitra de miandry isika maniry ny vahoaka inona ny fanampiana azo ny fanjakana hoentina mba hiatrehana faran'izay aingana fa akoatriny ny fahantrana lalina zay fiainana amin'ny andavanandro no iaho teo tany amboalohany dia manampitrotraka ny fahavoazana nateraky ny fandalovana zao cyclone ary tsy maniloza mety mbola isy afy orina ny sanatry de tonga de mitsambikina makany am'le hoe tenylay prime ministre efa nahazo carton rouge karatra mena misy vola ozy izy fa tsy bankroute zany ty fanjakana ty mino an'izany ve no namana faniry mino an'izany ve nareo mpanaraka an'izao fandarana miara-monony zao satria fanampin'izay ihany koa de tady fa tato ato andro vity zay nampanantena ny filoam-pirenena aitseo raha diso fa atao avy telo eny ny tambokaramany sefy boky tany Andriamatoa filoha amam-bolana mariny tsy voaloha le 2 alina ariary zay nampiana 2 alina ariary tao amin'ny loi de finance rectificative izay raha tsy diso 2 sy 4 lalàna amin'ny fenitetim-bolana sy mpanitsina ka izy anao hitanao volandray atao avy tele eny ianao za hoe okzay re le fampanantenana tsy antsontsika no zavatra takitsika tenivonytika Madagasikara itsika tanivo miara-manonja sy ny tenivony fanoherana de tsotra nisy ny fekevitra ny voaka tany amin'ny fiaonambe ny RMDM tamin'ny 23-24 juillet teny amin'ny bypass teny raha vao io HCC io fa tsy raha mpianakaviana io aleo olona aloha ifampatokotsika amin'ny fanomanana ny fifidianana ary nitaky izay ny masovo frantsay hoe ny fanomanana tokony araky ny tokony izy tokony hitantaratra ao izay le hoe fenitra tena demokratika marina ny fanatanterahana zany ara-demokratika na tsy hiditra izy na hiditra imo araky ny teniko fomba fiteny ara-diplomatika be dia izay no anoizako azy hoe amafisiko indray mandeha tona ny tiako Madagasikara ny RMDM de manao hoe tsy mila ny endrika HCC am'izao fotoana zao io izahay tsy matoky an'io zay ninino no lazainareo
toraka zany ihany koa iseny io tsy indépendant ozy président Ravalomanana esory io raha vao mihitsy fa tsy le i fotsiny ny esorina le hoe indépendant ny fahatelo mila mirositsika amin'ny fikaonandoha-pirenena tsy azo hidivirana io de miara-mikarakaratsika fifidianana tadiavina fa tsy fiaraha-mitantana ho iaho fa no manana fifidianana miaraka mba hangarah radio tsisy alabato de manamafy ny tenin'ny pastera misaotra pastera zaka ny am'izay le hoe tsy ho azy ireo olona ireo ny teninao fa ho an'ny mpitondra tany aloha ho an'ny mpitondra ankehitriny ho an'ny mpitondra zay mbola ho avy hitondra n'ity fireneny ity zay mitsiary teo ka dia afatra sisany meko ny rehetrarehetra indrindra ny eny boriboritany fahadimy fa ataotsika ohatra ny eny boriboritany fahadimy no zay tsindra azo lena ataony le solom-bavambaoaka hoe tsy aharo anareo io solom-bavambahoaka io ary tsy solom-bavambaoka mandrak'izay eo io toraka zany ihany koa ny tenanay ka tsaharo le tsindry azo lena mijoroy ianareo any anivon'ny fitsarana toy izy ny efa nataonareo tony tamin'ny favarabiny folony volana nanasazy ny olona nandika lalàna na ao ambadika ny arany solom-bavambaoaka vonona ijoro izay hiaron'ny vahoaka manoloana ny tsindry azo lena ataon'ny olony fitondrana tsy olom-bofidy ihany fa olony na olom-boatendry eny mitodika aminao andre matofolo ianao ny raisiny olona tony ray aman-dreny manomeza ohatra fa volana vitsy sisa asehoia fa manana finiavana marina ianao ampiavana an'le malagasy iroso makany am'izany fifidianana mangarara andraisandrehetranjara ekeny rehetra zay na mana faniry iny anamafisatsika hatrany député fetrany amin'izay fifidianana zay ny aminy hoe ny antokotiky Madagasikara de manao fanentanana ary ny tanora teto analamanga zany tamin'ny omaly de efa nirotsaka ny teto boriboritany fahatelo miandro avao moa fa ny fantatra zany de efa mitety boriboritany hafandray izy ireo zany mieritreritra saika andefa an'le sary teo nefa le fotoana sy efa atombotra fa mandeha zany fanentanana ohatra ny Antomasina ny any Fianaratsoa de go ihany koa manao an'izay fanentanana be zay ny Antoliara tariandry Clovis ny mahavarina amin'izy tingy zany de hoe tamin'ny 2019 rehefa nisy olona nilaza an'le hoe tsy ara-dalàna araky ny nataon'ny filoha lefitry ny seni io resaka doublan io be loatra ny doublan tam'izany de betsaka no nyteny tsy ara-dalàna fifidianana de ozy izy fanjakana tam'izany mendrasinareo 2023 de rehefa nisy naneho hevitra politika andray nefa nanomboka nisy skandale maro samihafa teto nanomboka efa leo le vahoaka misy andehan'olona fikambanana somary efa midina andalambe sisy de hoe aza manakorotana fa mendrasa 2023 nandre ndray taty am 2021 fatatsika tsara député fetrary lamzafimbololona ny amina etsiketsika samihafa teto anivon'ny firenena famakina batsilana ny toy 2022 le izy nisy ny taritra nataonareo solom-bavambahoaka nisy ny etsika nataon'ny miara-manonja nisy zavatra maro be ny teto amin'ny firenena de nisy ihany koa fidinina nataon'ny RMDM ny fanehoan-kevitra nataon'ny panorama ny nataony teo anivon'ny HVM ny antoko maro samihafa de ozy le fanjakana hoe mendrasa 2023 fa tonga am'izay le 2023 le fanjakana tsy mety mamoaka daty ay tety andro efa fatantany am 2019 izy nanao fianianina tsisy baiboly fa isy fifidianana 2023 odininy tapy telodininy tapy teo le izy hatram'izao tsy namoaka daty mpifidianana izy zany aloha zany de efa ara-tsy mpanara tsy toetra zany fanainina zay le tiako teneny mila miomantsika indrindrandrindra ianareo zay meritreritra ho candidat fa ilako tampoko reto olo reto ho avoaka ny tampoko io daty mpifidianana io miaraka amin'ny seni ary le seni tena aparay eo an-tanany mihitsiny ho avoaka ny tampoko io de mody teny izy nahita moyen tampo zay iza moa malala raha avoakavoakan'izy menakavy any na mifampiresaka any izy menakavy de hoe débloquer ny rakotina ary borisatroka namany na tsy fantatra na ary mena sofina iza vola tsy fantatra koa ngehatra misy mahimizy na rosianiny zany eto isy débloquer vola fa ataovy ny élection anareo fa aza miditra am'zany resaka d'union nationale d'ouverture zay konga mitady an'zany transition et consort fa zay ny mahagagatsika député fetra hoe 2019 nanam-pepon'olona mandrapatonga ny 2022 mendrasa 2023 fa izahay indray ny tia mandray ty sy ny mpanohatra manao fanentanana zay ny teny président Marc Ravalomanana hoe ny fotoana nanentanana tafiakana 2 millions apetratsika amin'ny fantanina 4 millions tompoko ao anatin'izao 25 janvier tsika miteny zao ny mpifidy voisanareo fa raha ny information azotsika na le 9 millions teo aloha raha député fetra tsy ho tratra maika moa fa le 13 millions 5 na 10 mety sy telo ambin'ny folo tapitrisa
tena raharaty io ran'le zafo zay tena croglema be croglema be croglema be ty zavatra ty satria zay zany matahotra reto olo reto ary fa diranovana mafy mihitsiny de tsy sa mamoaka daty mpifidianana fa mbola manao calcul zavatra hafa député fetra amaraparanantsika zay indrindra no anaovana antso a am'izay andro vitsivitsy alohan'ny faranany fisoratana anarana fampidirana eninandro sisa de nytenin'ny faniry teo satria raha ny angom-baovao sy ny retsika de hoe 8 900 na 6 tsy valo tapitrisa hatramin'izao fotoana itenenantsika izao a ny tafiditra ao anatin'ny hatramin'le jugement supplétif zany keo tsy resahana intsony a de mba ataovy ny kajy ataovy hoe 9 millions de ataovy ny elanelany eo amin'ny 13 millions 5 sy 9 millions fa mbola misy 4 millions 500 9 millions 900 manko le teo aloha na 800 teo eo le tamin'ny 8 millions 900 le tamin'le fifidianana teo aloha ay zay zay 9 millions 800 na 9 millions et quelque mahery teo zany sivy tapitrisa mahery mety valo ety sivy tapitrisa tena raha tonga zany 31 mety io ihany ny tratra de ndao atao hoe mena gato de mety folo tapitrisa ty tratra le 13 millions ava baraka fa misy bedanareo voatsoka amin'ny asa tsy resaka bedy fa tsy fahaizany avy any ambony sy ny tompona andraikitra voalohany am'izao a dia ny mpanatanteraka sy ny seni diso tombana tsy fananana toetsaina ahoana re mpitarika tsy resaka ntsony amin'ny maray aman-dreny a tsy anontsony le resaka fa zay le toetsaina mpitarika sy fahaizana miantisipe manao kajy miomana amin'ilay tetikasa sy ny asa zay tokony ho tanterahana tsy hain'ireo olon'ireo jereo nge zany elany fa efa misy ny apateliny ane apateliny ane zany ny taraiky tsy vita nefa efa nitarina ray volana le fepotona anatanterahana izy jereva am'zany tsy fahaiza manao anareo nahitana mazy raha ohatra valo tapitrisa izy député fetra teo valo tapitrisa sivy etsy sy valo tapitrisa 8 millions 900 zay ny atreto de ahoana zany no ahitana mazy hoe mety ahita efatra tapitrisa ao anatin'ny eny andro eny etsy sy efatra tapitrisa zany ny tadiavana mandrapa tonga ny farany volana afaka 10 andro zay le teniko tao am'gazety raha volo zany hitany aloha fa raha isana vahoaka zany vahoaka ary indrindrandrindra tapaka ny lalana ay io ataon'ny fialana ndray hoa io de tsara nge hitariny kely vo herinandro zay natao hoe tapaka ny lalana fa ho ataon'ny fialana io tsy nahatratrara ny tanjona le fetrisa 13 millions 500 na firmo zany 10 etsy sy 13 tapitrisa ho ataon'ireo fialana tia eto toy ny Ukraine sy ny Covid de io ndray nataon'ny fialana tsy nahatanterahany zay fanisandraika zao na izany na tsy zany manao antso amin'ny tanora rehetra na ny olon-dehibe na ray aman-dreny a izay mbola tsy tafiditra tao anatin'ny lisitry ny mpifidy a manao antso hiazaka zao ento manana namantsika any fotony rehetra ny tompona andraikitra tiako Madagasikara mpanara-dimy filora valomanana eny ny vahoaka malagasy ray manontolo manentana antsika hitondra rehefa tsy nandalo tany aminareo ireo mpanisa na agent recenseur dia to amin'ny olona ento makany amin'ny fokotany a isoratra anarana zay de takio a lay takelaka tokony anjaranareo a manapirofo fa tena tafiditra marina tao anaty lisy mpifidianareo araza manaky fa zoanareo zany a adidinareo a zany rehetra zany ny manatona any amin'ny fokotany zay ny anankiray mandeha foana mo fanaratsiana ary tsy mahita ratsiana fa tsy président Ravalomanana sy ny team mary ireo le vondrona efa fa lany lainga eny izy lany lainga efa fitaka zany no ataondray 2009 manomboka nana ratsy nanetsika président Ravalomanana 2023 mbola io ihany efa niova tena zay président Ravalomanana niova amin'inona mo nainaka lesona ny dino tenenina nainaka lesona président Ravalomanana ny aiky izy mety nisy ny tsy tomombana d'accord ary tsy mbola nisy filoha tetoka sany fona zany ny teny ray aman-dreny ary olona kristianina olon'Andriamanitra nahatsapany mety ho fahalemenana mety ho fahadisoana naka lesona izy ka dia zay no anisany no amaranako an'izao fandaran'izao a mampirisika ho iato eo ny am'izay le hoe hidirantsika rehetra am'le andro vitsy sisa raha tsy hoe anitatra indray reo olon'ireo satria ny apately ny tsy tratra dia misorata foana ihany satria na hoelana ho aingana dia tsy maintsy a izy fifidianana eto ary ny tiako Madagasikara ny solom-bamboaka tiako Madagasikara dia tsy mpanakorotana manao ny asany masolom-bamboaka manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka miezaka mitondra ty am'izay plateau ny toy ny aino manjery ny miara-manonja toy izao a ny amin'ny hoe inona ny tsy mety inona ny tokony ahitsy olo-mpitondra ao zao ane misy tsy mety ato fa tsy sanatry fanakorotanana fa raha misy eto no tena mbola samy laza fa tsy anakorotana fa mahandry fifidianana de izay mpanara-dimy filora Valomanana averiko indray mandeha tsy te anakorotana izay tsy coup d'état ny tianay ho atao tsy déstabilisation
nareo no miongakongana ho azy eo ary mifanongana anaty mihitsy izy zay mihitsy miady an-trano ianareo tarika an-dalambe nio vao hoe président Ravalomanana misy antony zay matory esy lahatra tsy niova tato nandritry ny 20 taona mahery manara-dia azy a nisy ny tokony nahitsy efa tonga saina izahay mifanitsy tsy mifampijery arina tavy izahay a nary teo ara mifanaratsiana nahita ianareo am'izao fotoana zao hoe manao ony zany fifampitaizana tanatin'ny tiako Madagasikara ao anatin'izay ko no hitondrako ny hoe misy fitsipika zany atoko zany tsy misy ny afaka miteny a na ny solom-bavambahoaka amin'ny anarany vondrona parlementaire tiako Madagasikara na miteny amin'ny anaran'ny tiako Madagasikara fa ny toromarika ny hevitra ofisialy fanambarana ofisialy avy amin'ny tiako Madagasikara dia ny miainga avy any amin'ny président Ravalomanana ihany sy ny Belera zay fohy be ny atoko tiako Madagasikara zay tsara ho fantatry ny rehetra zay ao anatin'izay no ametrahako namana faniry ny mandra-piresaka mandra-pitafa indray ary hitondrana mifampahirezana ho an'ireo trabona rehetra manerana ny Madagasikara fa fandresantsika teo makoatry ny efa fahasahiranana andavanandro tena isanandro sanandro ny malagasy tena nampitrotraka zany rivodoza tonga farantay de mampahery antsika rehetrarehetra de manentana antsika ifanampy ho an'izay afaka mba mitondra fanampiana ho an'ireo piraitany razana fa de tena ory tena malahelo ny voaka malagasy ka dia zay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafa amintsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana dia amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy ya de misaotra ny député fetra misaotra ny mota misaotra andrina rabe mananjara de makasitraka ny teknisianna faly de iandry de iando lalaina mifandrimbona atao de ritahiry koa ny seratserana atao ambadika atao hatramin'ny rotatelo sy ragiara de niara mifanosina atao daholo radan sy razanky ny ambony any ny ekipa rehetrarehetra misy mahafinaritra be de mampiomana atsika rapitso ny resaka resahantsika rapitso efatra ambe folo taona rapitso le laindinoara 26 janvier nanapitendry tsy mataotody ny firenena ary victime am'zany ty MBS ity ny fahampitena nanomboka teo satria efa fantatsika efa nisy fanonganam-panjakana tam'zany de ino no nitoy nakany am'le 7 février zay le niteneniko teo fa tsisy marina zay tsy potra eto fa io ny filopenena Mauritaniana io zao tsaraina de eo ihany koa Moussa Dadis Camara any Guinée Conakry tsaraina filopenena teo aloha daholo zany tsy nanonga-panjakana Dadis Camara ka zay le tiako tenena hoe misy farany raha jiaby fa aza matahoarytsika fa ataovy tsara fotsiny dingana voalohany fisoratananara tena marana antsika député fetra satria mialatsiny fa ohatrany mbola niverina indray fa dia manafatra ny mpanaraka an'izao fandarana miara-manonjy zao ny amin'ny resantsika amin'ny fotoana iverenako eto satria na izany naty zany misy isan'andro ny miara-manonja arao fa eto no andrenesanareo ny vaovao rehetra tena marina ny zava-mitrangana ara-politika na ara-sosialy eto amin'ny firenena fa ny tena tiako hitondrana teny farany dia manafatra atsika fa misy ny atao hoe za tsy miteny tsy ambaratelo zay hoavoaka atsika eto amin'ny fandalovako eto amin'ny fotoana manaraka mahakasika n'ilay atao hoe fombafomba na procédure na règle na fitsipika sacro-saint moa nitenena azy amin'ny teny frantsay izay nidikain'ireo olondreo ary nitsakitsahanyireo olondreo de ho avy am'izay tsika amin'ny herin'ny androany ka de manatena fa hoe ianareo anaraka izany fa ho avoaka atsika eo amoaka isika mbola iverena atsika eo resahany io lalàna amin'ny fenitetim-bola 3 sy 4 io amin'ny ampahany dia tsy sanatria atao ampiady fa tsy maintsy ampahafantarina amin'ny vahoaka ny zavatra ny zava-marina zay namana faniry makasitraka zay zany de mampiomana atsika 26 janvier rapitso de makasika ny olaindinoary io ny resahantsika rapitso ny zavatra ny tranga ny fahampotena vidindafo mandrakity ny androany mbola tsy voarina tsy voasoroka vao mainka me mahantra ary mepotika le firenena fa de manome fotoana ho any rapitso tompo lasy tompo avy